Soamasay nosoratany eniky ny kanto ho velominy Fantso ony miajanirina Anjarliva Saloy miaraka amin'ny mihaja sy Arliva tovorazana mamonjy nandray feo Anjarliva no nanady tosa ahoana koa ary ty pastera taralavity azafady nga fa tena saika tsy nahita solika any ahy mafy fa rehefa mitavandra fiaran'olona ka efa ho taradiny ray sasany velitsy lahy lalana reny mbola lavitra oka letsy tany andramena vao nahita samplon avy eo tratra ny to ambohivohy indray tena miaratsiny vazivazy zany tsara letsy zany baskety Air Jordan la zany tahak'izay ambana nafatra vremarika ray taminao salama daholo olo tiry mahery avy aloha ty ala vetivety ty kosa tena matotra ka misy raha tsy pastery lahy efa nomeko ny gety be fa maninona tio santatra io tena nimba zavatra be da be fa inona kosa ary ty ataony laty le ty moramora aloha elahy ary le pastera veriny injato aloha oka mihitsy ho fa antrapinamana zao mety tsy maintsy nentina izy fa mila manao fikaroana amin'ny fianarana taony botanista mantsy izy le toerana lehibe alabe ozy izy alahy dia mba hanararoatra kely lety izy na botanista na inona ty ohatrany tsy problema atsika zany rubis ilay fofombatoko angely ty ka miaraka amintsika ty eny sady fantany tsara ny fiarahako tamin'ny santatranabaviny lahy taloha tsy mbola tapitra akory ny teniko dia fa nitapahany langy eny tantarao ary ankoatrany hoe manararoatra manao fikaroana amin'ny fianarana izy dia hain'la tsara fa 5 andro fotsiny any eto Madagasikara dia avy eo verina any Espaina indray andray ny asako any herinandro laniko amin'ny lahy herinandro hitondrako an-dadasineny amorontsiraka santatra nefa efa miditra mianatra amin'izay dia fotoana ina kosa ary mba iarahana aika nefa samba mandalo io ty any hanabaviko anely ty hoe sady tsy vita dia vita lesy efa tantara taloha zany tsy merika amin'ny laza antsony hoe fa aza manala eny ariko andao ary ataony présentation rubis mbola nahitany lahy tsy aleo ve aloha miakatra ato anaty fiara avokoa dia ato miresaka sa mekara daholo fa taraiky oay aza donoino sakosy menamena io tonga dia complet marron mibandy raha dino io ao avokoa no momba rehetra mantsy salama daholo manahoana daholo nareo ndao sina vavaka kely ihany aloha alohan'ny aingy apetrao ny GPS raha te tondra fiara lahy dia rehefa tsy misy réseau tsony dia na guideko na raisiko ny familiana izy no mahery namakefatra mbola kely ikolona ngamba efa malala azy tsara paster izy fa sady paster mbola tanora kely no kolona be dia tsy hoe amin'ny anarany fotsiny izy indray no rubis fofombatiko izy kosa no koloina anabaviko ataoko fa samy malala azy daholo tsika rehetra ary izy no santatra anabaviny mahery andraso aloha rakizy grave be io vehivavy io tonga dia tsy misy zavatra tapaka eto mialatsiny aloha fa za tena mahitsy be za tsy mahay miolakolako izany resaka efa vitanay rola zany fa aleo tsy asina resa be aloha ataonay tsaka ety io za aloha tsy mahazaka toetra ratsy fa tonga ny dia asiako ody aleo koa hidiny eto fa ohatra ny animba vakansanareo ny fisiko raha azoko tsara dia tsy mbola lasa lavitra tsika inona ary ty ataondry ity kolona aleo andena anabavin'olona anabavin'olona sa rafindry sao dia manahirana lesy ronoa fa aleo zay tay janona azonareo entina ny fiara fa tsy maninona aleo zay andeha taxi ny verina tsy manaiky an'izany kosa ny fahatongavan'ilay eto amadany no anton'izao fiarahany zao ka elandray ve no hijanony tsy menatra ve nao ry kolona aza tonoana fa mbola fiaran'ny ray aman-drenin'olona ny ty tangenatsika ty aleo no mijanona rehefa tsy mahay misadapta rubis ary tsy miteny azafady tsy hoe izy ny tsy tiako fa nitoetrany fa bon on verra bien mangina daholo amin'izay ambohy tsara mefitsika vao mijanona 300 kilometatra mialana Antananarivo toerana io
voerana tsara dia tsara sy mahasarika mpizahatany maro na dia tsy vahiny firy aza. Mahazaka fiara daholo a. Fa aleo mandeha milamina ihany a. Zay tonga soa no ara-paina. Mahery, ajanao ny fiara fapotraka. Aleo hoe tsy aloloha eto fa toronao be eto e. Dia tsy azo hijanona fa mampidi-doza be. Ajanono a? Otray, mivarotra tatavinga ianao raha vaky ny tataviako. Tena kizitina be zava-doza mariny ity vehivavy ity izany. Manoatra no vehivavy manao prémenopause paosy. Nefa ve tsy vao 5 taona raha misy. Afaka mikisaka ve ianao ivoahako? Tokony zavatra automatika koa nge izany fa tsy mila iangaviana e. Amboary kely aloha ny fomba fitendry amiko fa za tsy mpiasa andry a. Lohina ho a. Inona ary ty? Aleo koa za izany eto dia anao autostop oto fa tsy hiaritra ny tsirona iny sasany efa miakatra any amin'ny atidohany. Tsy mahagaga raha viaify. Aleoko viaify toy izay anana zobavy ohatrana. Santatra. Bah, je me laisse pas faire, Koloina, mekary ianao fa taraiky be. Zaho a tsy hiakatra. Avelao fa teto rehefa tsy misy mandray ny autostop. Ohatran'ny zazakely ranganareo. Areza mandagilina. Ka aza roritina be ohatran'izany ny sandroko fa marary. Ahoena hoe resako aminy. No ako brutal be e. Andao ankirikoloana hiakatra fa tsy solution zao ataondry izao a. Aiky fa tsy mora fa aleo rehefa tonga any tsika dimy miresaka e. Ny tsara angamba reto a. Aleo izy eo amin'ny devant akaiky ny pastera. Mahery fotsiny eo. Sarotra zaina. Jereo ane, jereo. Zay avoaka ny vavandrehetra matezitra daholo. Aleo izy aka devant eo akaiky ny mahery dia aleo tsika telo no atoriny e. Saotra rubia. Tsara kosa iny blague iny a. Tena na hoe za tezitra be teo aza tafime. Fa zao tokoa tsy manina aloha manontany a. Azo tsy valiana ihany keo. Mahery pasteraka nefa tena maharaka fiainan-jatovy be. Tsy lehibe moral be reny. Za tsy feniko fa somary miferinena hoe tsy afa mikofoka anio a. Ny pastera angeto ny olona rehetra ihany. Ny mahasamihafa azy fotsiny a dia manao an'Andriamanitra ho priorité foana amin'ny ataonay rehetra zahay. Fa tsy andeha hitory teny isaka mihetsika foana koa nefa. Ny miteny ratsy sy midoroka kosa no iny tena tsy ataoko mihitsy aloha e. Ary maninona ho any hoe pastera fa tsy dokotera na tsy haiko. Nefa ianao bokoske. Anao resa be vavy indray reto. Zao e. Satria ny dadabeko no pastera dia nandimby azy aho. Nafinatrahatra amin'izay io asy io e. Oay, tandremo fa misy zavatra manapaka tampoka iny a. Aza manaitra ohatran'izany fa mahatonga accident ka. Raha nisy kely dia dofitra tamin'ny vody azy be ny fiara. Very faty aty nge tsika raha simba ny fiara e. Angaha aty misy mpandalo akoatran'ny touriste. Za aza anaovana fa mihoatra izany a. Ataovy anatin'ny sainao kely io fa ianao io mihitsy ny antony isarahako tamin'ny anadahanao. Ary ataovy anatin'ny io atotokelinao io koa fa arakaratarehy voazavatra. Fa nareo rehetra ve izany dia tena tsy mety mihitsy raha tsy ho fampiantsy. Raha zao no ataonareo a dia hidiko anaty hevitra anankiray nareo rehefa tonga antsika. Dia tsy avoakako mihitsy raha tsy mifanaraka. Ka izy miseho mahita fahitanako. Raha nisy kely dia nidofitra ny fiara. 5 kilometra sisa aloha dia tonga e. Tena efa ela ihany izay nandehanan'izay a. Akoatran'ilay sampanana niraisitsika teo dia misy anankitelo hafa indray atsy. Ary izay sampanana mazava no le. Tsy haiko hoe akavanana sa akavia fa izay lala masaka fotsiny e. Satria ny falehan'ny fiara izay mitsidika an'Ambohitsiarambe. Andraso aloha e. Tsy ireto ve izany sampanana izany? Tao mitovy daholo ange izy izany e. Tsy misy lala masaka fa rakotra bozaka avokoa. Sao dia tsoina aloha le tour opérateur e.
dia anontaniana hoe ilay akavanana sa ampovoany sa ankavino izy. Mety efa ela tsy nisy mpizahatany nandeha angamba dia rakotra bosaka ny lalana. Tsy possible. Be mpizahatany be ary etioko. Fa andraso tokoa hoe raha nampozitra tsy professionnel ohatra izao aloha ny organisation anareo dia tena naleoko mihitsy ny zanony. Si vakansa no atao aty ka professionnel ahony. Na zany azy mangina fa makaleo ka. se tena tsy mahazo reso intsony. Dia ahoana zany no atao? Le akavila tsy mahery raisina. Tatidika any izay le nanao voyage d'étude taty tamin'ny 10 taona lasa. Mandeha lalana 10 minitra eo tsika dia mahita renirano be anankiray ao aloha. Misy plaque hoe Ambohitsiarameva. Alabe no mandrakotra azy avy eo fa misy mpiambina ao. Dia feno mpizahatany ao. Feno baingalow koa. Santaratsika noana angamba ataontsika ao anaty baingalow anankiray. Efa olon-tiry no efa 10 minitra ange zay tsika nandeha nefa toa mbola tsisy renirano zany any. So mba anao dia metory ary fa mety tsy tia sapana ty ngamba no izy ka. Ry kosenika io tarafiny masoandro mody io. Renirano be tsy hitanao. fa mifiry tokoa zay Amin'ny 3 sasany tolakandro. Ary aza mandeha mafy loatra na izany aza ary mahery ratsy ny lalana. Ka mainka hamonjy andry renirano riako. Fa tsy haiko na efa reraka na ahoana fa arakaraka ny andehanako mafy to vomaika mialavitra zany le izy. Dia izany ny antony andehanako mafimafy kokoa io mba hijereko hoe marina ve ny zavatra tsapako. Reraka marina lara izany fa aleo raha tsy ondray ny familiana ary aloha. Tiara. sao dia tokony verin-dalana ary tsika fa efa adin-dro sasany ange izay lalana nataontsika izay Pour une fois, je suis d'accord avec Raxi. Santa Andraso aloha. Tsy ny eto amin'ilay renirano ary tsika. Io koa misy plaky. Mety hoe mifandray daholo ireo sampanana telo ireo fa tsika no tsy nandray an'ilay tonga dia nanitsy. Dia lasa niodina be. Olon-tiry no anara-tanana hafa mihitsy ange io misoratra amin'ny plaky io sady plaky hazo efa ratsy ty izy. Ataovy sérieux. Marina vakeo ane somary efa nanjavozavo fa hita ihany. Ao tokoa raha soa masay. Dia ahoana zany ny atao efa amin'ny enina mahery kely zao nefa manomboka maizina ny andro. Za koa tena reraka be mihitsy. Izao ny vokatry ny tsy fahampian'ny professionnalismako. Io koa zany miteny foana. Tena tsy tanako tsony kosa aloha ny aromotako fa asiako amin'izay ty ny olona efa vaky loha izy mbola be kihana foana. Rehefa tsy hitondra solution dia mangina ny vava. Tsy mandaitra tsony kosa aloha ilay hoe fiara ny notengena dia ny ohatran'izao foana. Tonga dia manosika be tomao fotsiny. Resaka mitrosina amin'ny tany mihitsy ny olona. Tsy manaiky an'izany kosa Iray aman-dreny koa raha tsy mbola nanao ohatran'izao. Fa nareo rehetra ve tsy mety raha tsy miady izy tsy mipetraka mihitsy. ny olona efa miasa saina. Bordel! Nareo azaika. Ary viva torona tsirairay ohatra ny alika tsy ambody ajo etsy fa manao fiainana alika. Miala tsiny lesy mahery fa tena tsy maintsy faiziny reto Mahery, tu ne vas pas accepter ça quand même. Zanaka tiana tsy tsitsitsina rotsakazo misy miteny eo na dia anankiray aminareo fotsiny aza fa matory eo nareo. Raha tsy mifanadio fosy fanome toko fa tsy ady tsony nareo tsisy miala eo zany. Dia avy aloha samy eto. Zay mihitsy aleo samy antitra eto. Dia ahoana aloha zany no atao raha iveriny tsika adiny telo eo vao mahazo an'ilay sampanana telo iny. Ny andro nefa tefa manomboka maisina. Lalana ratsy be. Aloha zao ny atao
Aleo matory ao anaty fiara ny alina dia raha pitsy vao mangira ny ratsy miverina any antsapanana. Andraso aloha. Andraso aloha voaina izy roa fa toa efa samy mamitsaka angamba. Raha tsy natao an'izao reo dia afo be angamba ny fialan-tsasatra aty mandrapody. Ohatra, fa ahoana izao? Ino toa miverina eto amin'ilay toerana omaly any tsika. Ny fatobolo koa raha mbola io amin'ny tany io. Aleo marina aloha alaina. Tena mahazentana. Le sampanana ampovoany efa niarahana hita iny fa misy antsana be magadia vao nandeha 3 minitra fotsiny. Mba afaka nanaovana mahasarera azy. Dia ity tena mitovy amin'ilay omaly mihitsy lalana adiny 3 dia tonga eto Rasoamasay ihany. Za reto tena reraka ka sady efa tararay andro ny fikarohana nataoko. Ka tsy maintsy miverinako. Aninona tiako dahoda aty na tsara dia tsara aza ny natiora. Raha ny fahazoko azy dia tary amin'ilay sampanana voalohany indrindra tary no efa disitsika. Tsy tokony le akavia izany no raisina. Aloha miverina dia izao fa vao amin'ny valo sasany maraina izao. Andraso aloha, hitanareo ve ny hitako? Inona? Ry manangasangy ry Aiza izany? Ry ary misy raozy 5 midoroboka be ry. Za mahita. Ie, za koa. Ka ahoana? Misy mahatakatra ny tiako atongavana ve? Ary raha tsy misy olona azo anontaniana ao dia ahoana? Andao aloha eny dia ho hita eo. Mody jerena akaiky fa lavitra ihany lalana 5 minitra ny-tongotra. Ka izany tanàna ataovy matotra. Misy an'izao ve aty anaty alabe aty? Aiza izay olona? Ary mba ataovy moramora rehefa miantso fa ohatra indreny olona tsy avy any Espagne ireny. Manomboka indray. Tanàna betsy. Indry koa izany. Ka mamaky amponga tsofinako. Andraso aloha jereko ny manodidina fa tena tsy misy mamaly mihitsy kosa ne. Izay olona. Tandrema ihany malala. Sao dia misy alika masikana ohatr'izany. Tena tsy misy olona mihitsy. Raha ny fijeriko azy aloha tsy misy mipetraka mihitsy ity trano ity. Aiza koa tanàna be ohatran'izao ve dia tsy misy hipetraka? Tena hoe ngeza. Fa mampatahotra be. Ohatra chateau hafahafa izany. Oay! Misy piscine naturelle ngeza be ty reto avinga sady mafana. Jereo nge zaridaina tena hoe fa mangina loatra ka. Misy cuisine extérieure sy fanaovana barbecue koa itsy. Andao ranga hijanona eto Tsy mety izany. Dia ahoana ny réservation bungalow an'olona? Za nefa mahita hoe efitra mety le mijanona. Sady teneniko zavatra nareo. Mbola tsara lavitra ity toerana ity no Ambohitsiarameva. Ambohitsiarameva anie tsy misy hodi-doha be ohatran'ity. Sady aty tonga dia atsika rery ny tanàna ka tsy aloha very reto mijanona eto Rehefa tonga ny tanàtsika miregle ny volan'ny bungalow dia miala tsiny amin'ny tsy fahatongavany. Mahery? Mety amiko amin'ilay tsy tia olona be dia be ty aloha Aleo rangahy atao tsangatanana. Atsangano ny tanana izay hijanona. Ok. Rubis santatra izany tsy mazoto hijanona dia izay 3 kosa mankasitraka. Izay betsaka ny lany dia mijanona izany. Ka inona moa izany ny andrasana fa avaina entana dia andao na dio fa tena vovoka be ny aho Ok. Nitsokoloviko kely teo ambaravarakely teo mantsy. Gastitan Taragas. Tatasy ty sakosy ty. Iklona santatra nefa aloha tonga dia mikarakara sakafo Aloha izay rana dio ka. Za tsy mahavita. Andray kosa. aleo ataonay sy rubis Ka ilay tsy izany vovoka. Enzana be. Hoe, tandray fa mitady latsaka io sary ambony lohan'lahy io Bon, vita ny ato ambany fa aleo indray ny any ambony natao izany.
andao ny efitra fandriana. Tsy aloha tonga dia ataony lafa za namboatra le générateur ao. Tsy maninona. Misy source d'électricité ty tanàna ty a. Fa hita hoe générateur efa taloha be. Mila revisena ilay izy fa efa ela tsy niasa. Tsy lasa kosa aloha raha tsy misy jiro. Okay zany. Impressionnant. Tena ilaiko be mihitsy ty toerana ty. Tena feno karazany zava-maniry tsy fahita sady primaire daholo. Vita sakafo. Vita daholo. Ary soa fa efa tena refy na tanteraka zany. Ary inona zany korodona manenoneno zany? Santatra tsy vaniny indray nga amin'izao mandehandeha tsy manana fomba ao andala tsara zao. Izy zao aza mifanadala fa tsy adalako mitokana aty amin'ny efitra farany aty tena manirikiry mihitsy izy zany. Mba mahalala fomba ho ary aleo idina ny efitra na mafana zava tena tsy fanaja mihitsy. Zany ny tena hoe tsy misy intimité tsony. Ary iny ny zavatra mitsorika any ambany aniny. Tena le santatra mihitsy iny fa izy ny hitako nanao akanjo mandro fotsy teo. Aleo idinako any ambany any ary tonga dia omeko ny hafatra fa tsy mahay miaina. Maizina be koa nga ty andala tsara ty zany. Tao hoe tsy nandeha tokoa kay moa le générateur mamatsy herinaratra fa vao hojerena raha-pitsondray. Ary aleo alaina ny telefonina atao torche. Ary ny masoko ve ny mandro rosa fa toa misy olona mitsirika avy ao ambadika io rideau io. Ny lohany fotsiny ny hita. Tena efa sangratsy kosa ranga zao Ary aleo tsy hiteniteny fa tonga dia tonondrako amin'ity ranoty raha voatrotrako eo. Tena mpamosavy toetra tsy. Amin'ny alaviny mbola maneho ny aratsiana. Ary aleo hitsaitsaika dia vohaiko tampoka ny rideau. Ary toa tsy misy ninonina akory. Ary andraso hoe jereko atao ambany latabatra tsy fa mety ny afinato izay. Ingaina mora dia mora ny lamba latabatra. Ary iny zany zavatra ny anjera-be any ambany an'izany. Saika tapaka hatramin'ny lalan-drako mihitsy. Mikatona fotsiny io Ianareo ve le feon'ny toboka be teo? Ohatrany hoe avy any an-dakozia izany le izy. Voaresahana eto mihitsy. Andao aloha hidinana any dia jerena fa sao dia sanatria olon-dratsy. Iza ny mahita? Na hoe ny tompo-trano ny tonga. Aiza kosa trano nenana ve dia feno vovoka be ohatr'ireny? Andao aloha hidina dia ho hita eo Andao ary. Andao ary. Tsy kolona ve mikirara be amin'ny tany io? Viloa aby io anarina azy. Ary ny sinina azy. Nijery daholo ny vilisy ny vilany tato. Taitra be tsy misy tany iainana mihitsy. Ny foko tsy miverina akory dia ampin'le faty tsaka teo sahady. Ary saika isotro rano angamba kolona io no nitaira le zavatra ny anjera be iny ka le vera aza mbola iny an-tanana iny. Ary taiza ary mipoeran'iny saka iny? Amin'izay saka mainty be. Ny saka nge mahita idirana foana iny mihitsy angamba no nandrodana an'ireo vilia be dia be ireo. Efa matsiaro teny koloina. Tsara kosa. Fa misy inona ato mitabataba be tsy misy atoriana mihitsy vera nga. Ndry io mihitsy. Za maninona? Io santatra io mihitsy ny nanao sangratsy tamiko teo. Ohatra fa inona moa zany ny tena lololondry amiko sangy mihoatra ny loko kosa zao sao dia fahitapy. Za aza manontany hoe misy inona za ahoana. Sady za vao zao mihitsy ny nidina maheno mitabataba be anareo ato ambany ato. Iny akanjo mandro fotsy iny mihitsy ny nanaovany teo. Tsy rariny kosa aloha raha efa nao sangratsy miandra manaina ohatran'izao teneny kosa aloha ny anabaviny lary mahery fa tsy hifanaraka tsika raha izany. Tsy misy fantatro ho azy zany. Tsy mino avy ianareo
Fa reo zavatra nenjereo kosa aloha tena lesaka teo mihitsy. Aleo raha pisy maraina amin'resaka e. Ary mifindray ianao aty amin'ny efitra akaiky ny be sy maro aty fa tsy hitako kokoa nge zay ataonao any amin'ny farany be any. Kay, Maty ah! Inona izany? Tsy telefa izy izany mandeha izany. Mirehatra daholo koa ny jiro. Andrasa aloha pihako izany tele izany fa manapaka lalan-drà mihitsy. Tena mahagaga. Fa nga moa tsy hoe mila fanamboarina ilay générateur e. Efa arafesina be mihitsy e. Ary mahagaga mihitsy satria tsy tokony handeha mihitsy ny atahany tao fa za tsy te hiteny anareo fotsiny omaly. Alanenina ny saika ataoko rapitso. Zay tokoa angamba fiainana miaraka amin'Andriamanitra e. Misy fahagagana foana. Ary andao hiverina tory amin'saika. Mila miresaka ihany koa tsika rapitso santatra. Manameloka ny sanga ratsy a. Afaka mitsangana vendririko lohina. Aleo aloha ndry matory eo aminay anio alina sao dia maninona rereo. Tsy maninona ka. Ko raha tsy zazakeliko. Za tsy atory eo aminareo izany. Aleo zaho amin'io efitra io ihany fa any tranquille tsara. Bonne nuit nareo. Bonne nuit are. Tsisy arme moral latsony ve? Andeha hanao fikarohaka mantsy. Dia aza miandry avy vao misakafo atandro fa tsy tokony iray latabatra amin'ny mpamosavy nareo masina be ireo. Fa averiko nefa. Fa tsy misy fantatro ireny zavatra nitranga omaly ireny. Zay fa mazotoa daholo. Azafady aloha santatra fa Aleo aloha izy akasaina e. Tsy misy resaka valiny neto raha mbola anaty fomba mafana mantsy. Fa tena manan-karena reto ny tompon'ity trano ity a. Fa asa hoe maninona tsy mipetraka ato zareo. Fa rehefa mieritreritra dia masahy ihany tsika ka. Be dia be nge ny maison abandonnée ohatran'ny tony. Mety hoe lasa nivelany ny tompony dia avelany eo fa tsy tiany amidy. Lovanay avy amin'ny mamanay sao dia ohatran'izany. Fa jerenareo nge ty kasety ty e? Jereo. Hitako tao an-dakozia tao. eto aty hoe. Kasety efa taolo be izany. Noa. Ary misy soratra ne izany. Rasoa Masay Telotsona 580. Ny fiandohana no farany. Fa koa izany. Enoka. Alefa sy eo jerena. Raha mbola mandeha. Fa sy ho tsakitsaky aina aloha eto am-pijerena fa fiala-tsasatra anie zao e. Profiter de la vie au maximum e. Ary misy sotro labiera velona. Zaho sotroko. Ay. Ny ataovy rano-tsotra e. Ny akoho. Mamela azy ireo mo Robera. Tsy efa ampy ve zay e. Oay, tena nitaritaroan'le rangaly ramatoa. Ka isa taon'izao kosa ve dia izao foana ny zavatra mitrangy. Fona aminao a. Aleo ry zareo andefa mpanompon'Andriamanitra ngely raha io e. Tsy ao amin'ny efitrano mahery ve io tranga io? Jereo ne, na ny lokon'ny renina aza mbola tsy niofa. Haitako e. Mangina aloha. Vehivavy 3 sy lehilahy 2 aminao ny tonga ao. Avety ianao raha hijery azy ireo fa reo mipetraka tsara ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ireo ry zareo. Aza tonga dia mijery be ihany. Mpifamofa izy roa kely eo amin'ny ankavanana mipetraka amin'ny tany ireo. Ary le manao lobaka mena ny mpanompon'Andriamanitra. Ny anabavy ny tseo fa lasa ny anala any fa ny anabavy n'ilay misy volom-bava no eo afovoany manao akanjo mavokely io. Oka mo Robera. Oka mo e. Iko azy io bordel. Ny andohanao nijery ty horonan-tsary ty ny fiafaranao. Tapao raha tsy te hahita loza. Tapao. Fa ino ndreny? Lasa ho aho hoe zarery no naheno sy nahita andreny. Andeha akatra fa marary ny lohako. Za andeha ilomano ka. Za koa andeha anaraka anao. Sa andeha kapa hazo ataoko tay aloha ka.
Ary toa tsy misy miteny daholo nareo fa misy inona? Sa ny fidiko hisakafo atoandro miaraka aminareo ny olana? Sady toa tsy misy misakafo fa lalina laovina fotsiny ty izy. Tsy misy inona ka. Ka inona fotsiny ary? Za lazainareo fa kizintina fa nareo mihitsy ny maramara saina. Aleo koa andeha. Nanenenako ny nandeha taty. Zany hoe benefika ho an'ny fianarako fotsiny. Ary ianao ry mahery pastera masirasira, mivera tena. Ianao natao ampihavana indray manisy sira lava. Za anapavinao ataonao tsinitsiny eo masony namanao. Eo nareo fa lasa. Nona fa aleo aloha hijery sakafo ato an-dakozia ihany. Ary iny ty varavarana ambany tohatra ty. Ary mbola tsy nahita an'io mihitsy ange zaho sa tena varavarana mihitsy ka. Misy soratra vita amin'ny ranom-bolamena hoe fitehirizam-bakoka tsy azo hidirana. Sendra misy mahasoa ary ato, toy ny fossile d'animaux na orchidée maina tsy de fahita ireny. Vakoka daholo zany. Aleo rangapoirina. Trano efa tsy misy mipetraka tsony ty ka iza ny andraraha eo. Andraso aloha tsy rihana ihany izy efatra sao makaty ka imenomenony eo indray mahita mamoa an'ity eo. Rehefa lasa ao anaty piscine daholo. Fa tsy misy mifampiresaka fa ohatran'ny olona miasa saina be zany daholo ry zareo. Ary mafy ihany izany Zay fa ny fomba. Vovoka be zany Sa tena maidina be. Maimbo bobongolo be koa. Ary ny masoko feno mandro roso sa toa misy vehivavy mampinono ry amin'ny soron-drindriny ry. Manao bakiraro mena, akanjo ba manga, Andriamanitro. Ary mitraka ange izany. Dia mibantsina. Tena tsy mipimetsy ny masony. Mainty be manodidina ny masony sady ohatran'ny goaka. Kanefa dia tsapako tsara fa zany jereny. Ary misy zavatra takaliny eo ambony etazera iny. Manao sinina amin'ny tanana izy hoe avy. Mirorony ato anaty io ka. Somary aketro ny volony masony ary asanasana ny vavany. Ampiroro mijery azy. Tena kenda tsy afaka mamoaka fo mihitsy ange za zany. Tena tsy mipimitsy maso banjina. Ary manao baiko amin'ny tanana hoe avy hatrany izy. Io fa napetrany ny zanany. Misy boaty raisiny iny dia manatona izy. Ohatrany hoe boaty à muzika ve izany. Miadana dia miadana amin'ny fandehany. Fa ny masony kosa dia tsy miala ety amiko. Efa tena akaiky ange izany. Io fa manainga ny tanany izy. Indray manolotra an'ilay boaty à muzika. Indray kosa andeha apetrany eto an-tsoroko. Rita meka viny lohany dia avy miaka havanana indray. Ny masony mibantsina hatrany.
napetrana tambony tanako le boaty. Raisiny amin'ny tanandro izay mahidy mahisy atsatra ny lohako. Toany eo amin'ny sovoka eo molony sady monomonina izy. Santatra! Mifoaza fa manofa ratsy ianao. Mahateny vonjeo mihitsy. Fa teo ambany tohatra indriny hitana efa matory miesina be tsy maheno an'izay ambonin'ny tany. No iverinay fatorana aza. Ay matory be. Dia ny batain'izy roa niakatra. hitanareo zany le varavarana makany anaty lakavy io. Varavaran'inona? Tsy misy an'izany ao a. Tohatra beton be ariny ao ko. Sava velo ianao e. Ty boîte muzika ty ny teny an-tananao. Asa hoe taizana hitanao azy iny? Zay efa avy ny sakafo fa io sakafondry e. Efa misivy alina izao. Natory nandritry ny adiny enina ndry. Riraka loatra angamba. Randana midina any daholo fa manadalaka. Ity io ny trano dia efa impiry lazainy nareo fa aza mitondra kiraro miditra ny efitranoko. Tena nataoko ihany kosa aloha tsy hitendry Santatra. Efa tsy akizitina natsonony ianao fa efa ratsy toetra. Niezaka nangina foana mba tsy hisiany hoe tsy tia rafy sy ny sisa fa efa tsy rarontsony kosa ka. Hitako miezaka ihany kolona fa ianao mihitsy ny ratsy loha maty. Na fisaorana aza tsy nataonao anay nefa zahay teto ny taintaina ho anao daholy. Kolona aza mbola namono tena nanao sopy legioma ho anao. Tsy ilaiko e. Iza mahita raha lasopy misy misavoka io. Andray? Ary lasa daholo mivoaka ny efitranoko fa atory a. Lasa Oay. Ary inona zany mozika mandeha zany? Tsy le boaty ve io misokatra sady mihodinkodina io? Kay, fanimbe zany. Fa misy zavatra mistera tsy mbola nahitako valiny marina ange e. No fiary ve sa tena izy reny ny ainako maly reny? Raha nofy dia maninona le boaty amin'ny muzika iny ny tonga ty? Raha tena izy indray, izy efatra menada samy manisingizina daholo fa beton be, ary tsy misy varavaran'izany mihitsy ao ambany tohatra ao. Ary aleo aloha hitsangana mona n'ity boaty amin'ny muzika ty fa sao anahitra azy ireo dia ampifanolana indray. Fa maninona marina ro aza aty ny kizintina be. Toa tsy mety ihany nataoko rehefa nandinika ka. Mais bon, sarako rangatsy iovy zany a. Tsy moramora ny nanerena ho anala zazary no kibo efa bolana. Nanomboka nampirafy ahy tamin'ny ruby izy dia natao anjoro-trano amin'izay aho rehefa azo no mamy taty amiko. Ary rehefa fantany fa be voka dia nitereny anala ny zaza. Ary ndrahona tsy ilazana amin'isa. Raha zany hono dia aparitany avokoa ireo sary mamoafady izay nomeko azy reny. Tsy ndrara atsony izy avy eo ka ny tena indray ny nangataka fisarahana. Tsy mena mivadika tokoa ny olombelona. Kay, misy zavatra maranitra be amin'ity boaty izany. Nivoatra mihitsy ny fanondroko marina. Nitetete eo ambonin'le boaty daholy. Marina azy a. Ary toa mitady ho sempotra fa zany ngeza zany e. Ary izy ty vehivavy mandady manatonaty. Marina ratsy le vehivavy tao anaty lakavy ihany izany. Mandady moramora izy dia avy eo akapokapony mikorotina ny lohany. Miandrandra nitery andray izy avy eo dia manatona mampivarahontsana ny endriny.
tosiny ampandrina tsindriny ny tanakoroa soka fa ny ngeza dia ngeza ny vavany inona onsany lazainy Bonjour daholo. Bonjour. Toromaso reto ny asa ialina izay a. Tsy naharezy ambonin'ny tany. Za koa natorobe. No any esona be fa nitsetsemoko ny orony dia avy eo nangina. Za efa avy nanomasapie a. Fa zao misy lakana hitako izay marina ary ambany ary. Tsy mbola misy simba le izy. So iova activité kely indray tsika dia hitsidika ny sisin-drano amin'ny lakana. Tiako be zany. Ary andao hisakafo maraina aloha fa angatsika indray reto. Bonjour santatra. Ohatry. Ary manavy anga ianao zany tolalo maso be sady atsatra be. Avy. Mipetra misakafo mazotoana rehefa ohatry ny malaina be aka rano sotroko raha mba misy. Sady tena mitresaka mihitsy izany molotra ao izany a. Oay, tsy olona mandondona ve izany? Andara jereo izany ry no mety olona diso lalana ohatra antsika ve sa... Manao ny ianao tompoko? Ahoana ka ny ianao izay? Sendra mahita anareo vezivezy taty a le sakako. Vavy antitra manodidina 5-valopolo taona. Mantsoko. Tokanifika. Fotsy ranondray ohatra ny volon'ondro ny volony. Mitondra haro kely amin'ny tanany avy ihany koa. Jubia, avy akety akaiko koa. Voay ny sakako raha sendra lasa ty aminareo aty ary mela faran'izay aingana ato amin'ity trano ty raha tsy te ahita loza. Fantatro fa tsy tompo-trano nareo. Salama tompoko. Tsy aleo ve mandrosa aloha ianao roneny? Pastera mahery no anarako. Fa ianao ve adala ary mahery a? Mpamosavy be iokotra dia avinao ampidirina ny trano. Tsy ireo reto maso ny mahery be. Tandremy ihany ny vava rakala kely fa sao de vidin-dafo ary za tsy hiditra. Tsy olo mbo ozina ohatra nareo ka hiditra ao. Azafady kosa aloha roneny tsy anjaranao no mitsaranay fa voasoratra hoe indro za tonga loza amin'ity tanàny ity sy amin'ny mponiny eto dia ny ozina rehetra zay voasoratra ho amin'ilay boky efa mivakiana teo anaty amin'ny mpanjakany Joda. Aiza ny sakako ny nataonareo tonga mba hanampy anareo kanefa to olona ratsy fanahy avokoa nareo ka tena tsy mendrika ny fanampiako akory. Nareo ndray aloha de tsy ho tafavoaka velona eto amin'ity tanàny ity izany. Efa voasafidy andray ny lalakizo ndra soamasay nareo. Vita andozy, vita natamo. Enao mihitsy ange zany no nitarika anay tamin'ny ody ratsinao tatira marina izany lasainao izany ary marina ihany koa ny voalazany namako fa mpamosavy ianao. Orikala kely tandremo any vava. Nareo nefa nasesiky ny vitan-dratsinareo any. Mba tsisy ny olana mafimafy kokoa noho izao efa mahazo anareo za dia avoay ny sakako Ka ny sakanao rehefa avy namaky ny vileanay tato ane dia nivoaka ary tsy niverina intsony. Ary tsy aty koa ny tokony hitadiavanao ny sakanao tompoko. Atsipy ny tady any akanjoko ny omby zay fa lasa Ary misy tanàna ange zany manodidina eto taiza fotsiny ary ny poiran'iny vaviantitra iny. Eny tokoa. Oay, loza. Tao mandoa be santatra. Nino santatra Sady ohatra ny faroratra maintimainty be nge izy zany Olo mahery Noa avy aloha fa tena tsy sava santatra. Oay, fa inona ty fa inona no amin'ny farany?
Aza miteny hoe ilay sopy legioma namboariko mihitsy aloha fa samy nahitatsika rehetra fa nariny daholo iny a. Tena soa ihany. Andriamanitra tsy tia ratsy. Ratsy izany angamba dia ohatry ny hoe izany na misavy azy. Fa naninona ary ty? Aleo aloha lesy roa apio aloha ibata azy amin'ny salle de bain fa tena feno ny akanjony. Sady tena ratsy fofona be izany. Eno ao ary. Zay. Ndanonareo lahy mivoaka fa leo izy diovinay Ay. Avika apio ary kiloina. Sao dia mba nanandrakandram-pona tany anaty alatany ary izy tiaky. Rempanao fikarohany ireny mantsy tia andrakandrana io. Tena ny vava marina aloha tsy atao be. Fa raha natezerako amindria aloha ry santatra. Dia tena tsy fandevo maty amindria fa izany hoe Avelao any izany fa inona ary ty. Efa zao hoe mahazo azy dia mbola latsaina ihany elle n'est pas aimable mais t'es pas mieux non plus. Aleo apio amin'izay anala ny akanjony ka. Tsy misy atoriana koa izany saka izany. Izany angamba ilay saka mitadiavin'ilay ramatoa be iny. Aleo voako any an-tokotany any mihitsy. Ary itsangana hoe izy ianao? Andeha sambotra an'izany saka izany fa sakan'ilay vavy antitra iny mihitsy angamba izany ka. Hidiko ato an-tranao dia maraina omena azy fa tsy maintsy hiverina eo indray izao iny tady ny sakany. Efa maraka 10 alina ange zao ry no ahy aza mivoaka any ka. Tsy hainao raha fandrika ataony iny ramatoa iny amelezana antsika izao. Marina ihany aloha izany fa tsy misy atoriana mihitsy nge. Any ivelany azy izy tsy misy atorianako vo mainka ampidirina aty an-trano tsy loza. Sady animba ny entana rehetra ato indray. Tsy azoko mihitsy ianao izany. Ary azaka zitina ka. Efa taitra ihany dia aleo andeha toalety kely aloha. Aza mitabataba rehefa miverina eto am-pandriana avy eo fa zaho efa te atory be. Mpianjiro dia mitondra tory. Ary izy io voandala tsara io. Koloina! Santatra! Tsy misy omaly. Midika ve izany fa tsy ry zareo io? Dia iza nefa? Ny efitrano tsirairay mity daholo. Ary toa lasa mandeha indray koa ny tele any ambany any izany. Aleo aloha hidina mona an'izany fa hanetra ny indray trano. Izay rehetra ny jiro fa taratra be makany adala tsara ka tsy ho hanaitra ny biby eo. Ary maninety kasity. Angamo izy ity tsy efa navarina tany naty rano. Aleo piana ny tele dia hiakatra tosa. Hoandray. Raiza ary izany zaza mitomany izany. Maty amarina. Kay latsaka ataony elakelan'ny gorodona ny tongotro. Izany indray koa re io vehivavy mipetraka baba tohatra manakana ny lalako io miandrandram-bolo ny lohany. Masony tsy mipipo mihitsy. Manao akanjo mandry fotsy lava be fa maloto sady rovidrovitra. Ary iny izany eny tanany izany. Marina ratsy ilay boîte muzika atao anefitra amin'ny santatra. Ary aleo aloha hiezaka nala nyity tongotro ty fa tena latsaka ambany mihitsy ane izy izany. Tsy mety afaka ty. Ary nakaiza ilay olona teo. Toa tafiakatra eny ambony rihana sady. Io andala tsara io. Ary manitsy any amin'ny efitranonay ange izy izany. Tongotro koa ty tsy mety hiala tato. Aleo sy tombona mafy fa aiza tsy hiala eto.
Kay! Maty naratra mihitsy ny tongotro. Ary tena matory naty mihitsy ary ve ho ahy izy efatra mianadary eto tena tsy mahininina mihitsy. Fa vanontaniana mipetraka. Izy ary io vehivavy io. Za zanak'ilay ramatoa be iny dia ahoana nefa tatapidirany tato. Ianao enjan'olona ary tsy any ambonitsondainga izy zany fa riam-baravarany sady zavarina nanala ny tongotro teo zany mitsory alo io teo. Io ary leo arahana any tokotany any. Fa izy ianao? Ary tena maizina be mihitsy ty tokotany aty zany. Io fa mijanona le vehivavy. No hoe rehefa mijanona dia mijanona koa izy, dia rehefa mandeha dia mandeha koa zany izy. Marina raha tsy manomboka matahotra ihany aho zany ka dia zao fa mijanona dia io fa mijanona koa izy. Ary nakaiza izy teo? Taonanjavona. Ary no aliko amin'ny ngasanga oriniko. Taratra ny jiro telefony dia hita io. Fofony mitsika mitoaka mitendako ane za zany. Volo lava be manarona zo. Ndaso hoe itotiako ny mora. Aleo tsika miala teto fa tena hafahafa izay zavatra ny ainako alin'izay. Tena tsy milamina ty trano ty. Bonjour daholo nareo. Bonjour. Iza taminareo kay nitondra ny boîte muzikako taty ambany taty e. Raha mba mety dia aleo tsika tiana izy ty fa aleo hijanao any efitranoko ihany. Zay a. Zantatra. Ary to tafatsangana mihitsy no manimanina ny tongolon'ny Ejipta anga. Nanao barbecue ataontsika sakafo zao atoandro zao. Efa nikarakaraiko daholo fa atony sisa. Tsy aleo ve reto mba firaisan-kina amin'izay ny andaniana ny 3 andro sisa hijanonana ty sa ho anao zinareo? Fa isantatra ve ho lava volo be ohatran'izao mihitsy. Sa le oringorinao ariana foana dia tsy hita. Ary maninona ny ataonareo rehetra tsara jery? Ka ohatrany hoe olona hafa mihitsiko. Elegante be. Sady lasa en forme be sady nefa omaly ianao nahalemy tanteraka. Ary taiza ireny akanjo ireny? Akanjo vintage daholo. Nefa ianao tsy manaova sy t-shirt sy basket foana. Zao lasa manao talon. Ka tsy tianao ary ve? On se croit où là? Saro-piara nga ruby. Amboariny saina fa efa nareo zao miaraka e. Fa oltana be ve raha mba mitazona ny sorony ohatr'izao fotsiny a? Ahoana aloha ny toy an'le resaka teo fa tapaka e. Momba n'le tranga hafafanenanao alina zany. Eny tokoa e. Rehefa izay nitantaraiko anareo izay, misy feon-jazakely nitomany be sady ohatrany tezitra be izany. Dia avy eo nanenjika an'ilay vehivavy tany an-tokotany aho. Tena tsy mba sanga normal mihitsy fa tena hafahafa ilay izy ka. Za koa nge vao tonga dia efa nahita toe-javatra fa tato arak'ireny efa nitantaraiko anareo ireny e. Fa za moa nieritreritra hoe santatra. Ary le kasety? Le kasety koa? Zazakely mitomany? Sao dia njeha nieritreritra kosa ary ianao ronao a? Ahoana? Tsy azoko. Ka sao dia nitandindro ny zanantsika kosa ny manaloka sy manavesatra ny conscience anaoko. Sao dia efa fotoanany kosa zao ilazana ny marina rehetra. Marina? Dia zanantsika ahoana? Leo hitantarako azy. Efa vaky ihany ny resaka. Samy eto daholo ihany koa tsika rehetra ka marina ny voalazany santatra fa fotoana tokony ilazana ny marina amin'izay izao. Fa mba hoaka fotsiny mba tsy hisy adina hanao andolo-po eto rehefa vita ty resaka ty a. Aleo ny lasa omba ny lasa. Sady aleo aloha tsika misakafo ihany fa ratsy ange ny grillade raha mangatsiaka e. Matsiro kosa izy izao ka. Sady malemy be.
Za angamba tsy hihinana ka. Minany ianao. Oka, ny olona aza sahirana mikarakarako. Sa misy zavatra mampamahana anao ka mampidi vavonao? Zao ary 3 taona lasa zay bevoka ny Noa santatra dia nasainy lalàna satria efa nanao double jeu tamin'ny Ruby izy ary Ruby hono ny tiany. Za no mitady dokotera nao an'ilay izy tamin'izany. Zay roa koa mo efa sakaisy maso hatramin'izay ka zarako aza ny saraka tany ireo. Dia zay efa samy au courant daholo zany nareo zao. Maninona tsara hoe? Zaniko. Toa moramora iry ange izany fitantaranao azy zany klony. Ary maninona ianao tsy mba nitantaran'izany santatra? Aleo hiala fa tsy tia hakasytanana n'izaniza amin'ny mahapastyray. Misaotra ny mpahandro fa natsiro ny kriady. Mahery. Ahoana? Mifona letsy. Tena mbola dala tamin'izany dia tsy nahalala ny tokony atao. Tena hifonana letsy aho. Tsy tokony izany ny fona n'lahy. Zangano bevoka. Veka zany ny zava-misy. Lehilahy tsy valiny ianao. Ary aleo koa andefa rano fokona ampoarina dia havita zava-doza eto. Oka moa e. Mifona ho azy mena taminao aho santatra. Rariny ianao raha manao fihetsika toy ireny tamin'izy ireo. Mialatsiny aminao ihany koa aho. Hitako tsara nareo niaraka taloha ireny fa nanizingizina no hafa efa nisaraka hono nareo. Fa raha fantatra hoe nampirafesintsika roa tsy nanaiky azy Malala. Ruby. Mba hainao e. Tsy tiavako anao ny nanaovako an'izany. Vitany amintsika. Tsy le zavatra nataonao loatra ny olako satria manana droit à l'erreur sy samy manana ny lasany avokoa ny tsirairay. Fa ianao mandainga. Eny, ianao mibablainga sy mamandainga isan'andro ny tsy mety amiko. Tsy manana eritreritra ny ilazany marina amiko akory. Ahoana fomba irako amin'ny olona manana tsy ambaratelo goavana toy izany? Io le raha matoa maro izay terisaka aminy fa za aloha tena tsy manana hery amin'izany. Hitady ny sakany iray angamba izy io. Raha se henonao anarako e. Zaho fitiavako anareo no mbola elako nenina sy totototoko aty hitady ny sakako ohatran'izao. Minoanareo e. Mandehana mihitsy aloha ianao raha neny mandehana fa mbola miregle problème be zay Minoana efinareo e. Fa fiatombohan'ny farany tsy fahitana n'iny saka iny raha toka hoe. Toka maninona? Zay aloha fa raha hitanareo zay sakako zay dia ataovy anatin'ity arokely misy enity e. Dia mbo zay dia mba atero any amiko fa reraka loatra miveziveziko. Hitanareo ry trano bongo kely ry andrefany ry ny tranoko e. Zany hoe 30 minitra miala avy eto aminareo eto no misy azy io. Dia zay fa lasa e. Hoatray andraikaka amindreny eniko. Fa zava-doza iny ty hitako ty. Ny sakako re marina mafy e. Fa misy inona? Fa izany dia nahavandozatra amin'ny sakako ohatran'izao e. Nataonareo inona ny sakako ny lohany sisa ejere mipitika ery ambody voaroy azo ery. Andrekako ianao. Efa lanika, efa nohaninay. Hanina hitazana tsiro avokoa zay Tsy maninona tsara hoe? Saka ve zany me? Any alina no avy aminareo tsy mety e. Amiraika ambe 10 alina katroko. Dia ahitany tsy fahitanareo nareo. Lehilahy sy vehivavy nareo raha tafavoaka ny lalak'izondra somasay. Dia tena tsy nety velona tokoa ny fiara. Tsy maintsy mijanona ihany zany tsikako. Dia miezaka manamboatra indray rapitso. Sanatria ve dia ho marina voalazan'ilay vavy antitra iny. Amiraika ambe 15 zao. To tsy misy ninina akory. Fa tsika koa aloha dia tena mora ampiasolona kanefa dia mba samy olona nahita fianarana daholo ihany ka. Fa tena enjana kosa aloha ny valifatina ataon'ny santatra tamin'ny atoandro iny na tsy nanatsiana aza vo daholo. Za vao saika inana ny nandondona le raha seheno. Viezary izany feona lakolosy zany. Feon-dakolosy manondro amin'ny 2:10 alina. Diniko marina ny teny fa avy ansa 5 minutes amin'ny famantaranandroko.
Oay, santatry ny mivoaka ny efitranony iny ary toa mandady amin'ny rindrina sy plafond sady menamena. Andriamanitra jereo zava-dosiana rety fo azo amin'izao nofo ratsy zao tompo. Engany mba ho nofo ratsy fotsiny zao. Ary tao nitodika tampoka. Oay, Mivoaka farolotra mainty be ny vavany. Vonjeo amatena itsambikina ty amiko nga izy zany. raisiny amin'ny tanandroa ny lohany Noa dia lehilahy ny tarehany. Andriamanitra, feno ivy madity ny tavany. Ndreo alesiny mahery. Iza ny lazainao fa tsy vanina? Iza? Ny vatany tsy mihetsika fa ny lohany miolana lasa avy aty an-damosina mijery Vao maso ny vadika mainty avokoa. Tavany mitesaka sady mampatahotra be. Ny volo misarakorako manaraka ny tavany. Diny antsara ny famitady Eh, mandidy anao avy alao izy. Fa iza ianao mandidy Tompoandriamanitro, ianao ny loharanonkely sy fahazavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy velona avy any Nasareta, zanak'Andriamanitra velona, mandidy ny fanahy ratsy rehetra hiala amin'io vatana ny toerany sy amin'ity toerany ity. Tsy manan-kereto izy ireo, fa ianao ny tompo, miala ny amin'ny faharimy rehetra hafa, miala! Evo ny fanahy masinao arovy amin'ny ratsy rehetra zahay, hamasiny ty rano ty amin'ny alalan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Io fa nalemy santatra azo le rano voasina teo. Fa ahoana ireny? Misy afaka manazava ve? Nidira ny fanahy ratsy ny anabaviko tsy hay izay antony. Mbola tsy rezo io fa tony fotsiny, ary vao mainka mety hitombo hery aza fa zao ndanonareo mivoaka n'ity trano ity dia atovy sy ahitana ny rasy eno. Amin'izao andro alina be zao velo matahotra zay ka. Sady raha izy no ambadika izao zava-mitrango zao dia ahoana? Tsy vao mainka anaton-doza. Tena hafahafa indra matoa be iny. Ay, tsy manan-tsafidy nareo na hijanona dia ho faty eto, na mandeha dia mbola malemy ny fanahy ratsy ao anatin'ny santatra. Mino fa rasy eno mahalala ny tsy ambaratelon'ity trano ity sy ny anton'izao tranga mahatsiraviny izao. Mety arana vahaolana ihany koa izy. Tsy vitako no sady hiaro anareo no hiady amin'ny fanahy ratsy io, ka tsara nareo mandeha dian'izao. Tadio ihany koa fa mafy ny ady atrehako satria anabaviko tiako no tsy maintsy hiady amiko, ary tsy ady tsotsotra fa ady amanainy. Za le tsy andao an'lazany fa aleotsika ro lahy hiaraka ho faty eto. Ay, ady ara-panany eto. Ndana laivo le akanjo rebareba ao anaty valiziko ao dia le lakroary le baiboly dia meo aty. Mandehana manaraka azy rovavy avy eo fa za kosa hiandry ny fifoazan'ny santatra ary tsy maintsy hanao exorcisme. Ifonako avokoa izay zavatra nentina palahelo an'lahy tamiko dia tady teo fa tiako lahy ary tena solon-drahalahy izay tsy nananako ihany koa. Mba nao anay ny tompo. Mbola tsy tonga foana ve? Sao dia mba diso lalana indray ary sika. Efa tonga ka. Ty le trano. Misaotra an'Andriamanitra. Ary aleo zay afa natao mbadiko Noa ato fa matahotra ka. Bebe rasy eno rubisy-koloina ary Noa ihany reto le ankizy tafidikizo amin'le trano hafahafa be io. Mialana reo ny tranoko Mamindra fo re tompoko. Mba voay re zahay mandehana hitany foana ny misy anareo naiza ka tsy te hanana olana lasonareo mandeha any. Pastera mahery nandefanay taty tompoko. Mety manana vahaolana ao anay ony ianao. Ka tsy efa nitenanareo moa hoe ampidi-dozanareo fihinananareo an'iny saky iny.
ka afaka azavainao aminay ary ve ny anton'izao tranga rehetra izao sy ny fandraisanay amin'ny resaka saky dia andeha zay avy eo? Fa andeha ahoana e? Iverina any an-trano ve? Tena aleoko mijanona eto tokotany eto laniny ambodito izay iverina any kosa. Fa tsy ny rehetra kosa nge nihinana ny sakanao e. Za zao tsy nihinana. Mamindra fo re bebe rase eno a. Ka mandrosoa ary mandrosoa. Efa samy nahazo aina kely avokoa ngambonareo rehetra ka zao eno iary ny tantara. Eny tompoko. Nisy bovady natao hoe Robert sy Ranivo tompon'io trano io, mpanakarena ny diagana ary nipetraka tao tamin'ny taona 570 hatramin'ny 770 tany hoany. Masika ratsy Robert fa raha matovadiny kosa de olona tsotra de tsotra. Mba iarovany tenany de miompy saka maro Ranivo fa ny saka hono tsy tia ny fana ratsy. Satria tena betsaka ny mpilalahody ratsy tamin'izany fotoana izany ary maro koa ny alina sy ny tsiritra ny toerany. Ranivo de tsy mba niteraka ka taty aoriana de nampirafesin'ny Robert tamina mpiasa vavy ray antsoina hoe Rasomasay ze niasa tao amin'zareo tao ihany moa e. De rehefa nahazo laka ny mpiasa vavy ka ny toe-jaza de niteny tamin'ny Robert ny mba hoe hamonoany ny vahiny zay mitsidika azy reo ary koa ny hamonona ny sakan-Ranivo ary tereny hohaniny zany. Fa inona hono ny antony ka? Satria mpilalahody ratsy io mpiasa vavy io ary le raha kiaky ny taizazy no nibaiko azy ianao an'izany mba hoe hotakalo nanambadinan'ny Robert. Raha azoko tsara zany dia azonody zany Robert? Zay indrindra anaka. Robert moa ze nanakarembe fa tsy mba nanana mpandova afa-tsy ho zanany tamin'le hoe mpiasa vavy io e. De nanaiky ary lasa lindraha koa taty aoriana. Nalaza ratsy izy reo ary lasa nitsoka avokoa ny mponina tety. Novainy ny vadikely Robert hoe Rasomasay ny anaran'ny tanàna, nataony nitondra ny anarany zany. Tia nanjakana avokoa ny zavatra rehetra. Izy nametraka ny tsangakazo atsapanan'io. Ze miteny azy de naripany avokoa hatramin'ny solotena mpanjakana. Lasa avokoa ny olona ka zany mahatonga nyty tanàny ty tsy misy mipetraka tsony ohatran'izao e. De maninona nefa ianao no mbola ety amin'ny manodidina ety ihany ka? Ka mbola ho tonga amin'izay ihany tsika fa zamaky ianao anaka. Tohizako aloha ny tantarako. Rehefa tsy nahita olona ny vonona tsony izy reo de Ranivo ny saika ho vonony. Asana no Ranivo mahery vy ny tanàna ahoana fa tena sarotra taminy namono an-Ranivo. Nampitombony ny herin'ny hodiny izy noho izany ary farany de lasa ny toeran'ny fanahy ratsy e. Ay, tena zava-doza. Rehefa nandeha niady ara-panahy de niantso ny anadany mpirehetra lahatokany Ranivo satria ny farany de hanaraka hatramin'ny ainy. Tsy namono azy avy hatrany ny fanahy ratsy tao amin'ny Rasomasay fa nampijaly azy isan'andro. Ka satria moa tsy misy maizina maharesy mazava de resy ihany ny farany ary nidina tao anaty boaty kely zay ny fanahany. Le boaty mizika. De ny olana nefa de gadra fotsiny fanahy ary manohy misiton'olona zay tsy madio fona hoe manana lolo-pomantalo amin'ity faritra ty zany mba hahafahany mamandrika azy amin'ny alalan'ny fahitana. Zany de mba hoe ahafahany mivoaka ao anatin'le boaty kely io ka hitoerany any anatin'ny vatan'olombelona indray. Mazava, tsy maintsy everina itinao izany raha tena hijanona zao nofo ratsy zao. Zay indrindra anaka, tena zay. Fa iverenako kely le hoe inona moa zany no antony mbola maheto anao hatramin'izao? Satria zany Ranivo. Rasoaseno Antarinivo ny tena anarako. Fa nitondrako faisana loatra io anarana Ranivo io ka aleko ny vaina hoe Raseno ny fiantso ary tsy te hialy eto fa niezaka manampy ze olona rehetra tafidika izy ao amin'io trano io e. Za koa moa efa antitra tsy mba manantaranaka ka aleko lanina mifanaova tsony andro sisa iainako e. Misy ny tonga de mino de miverin-dalana avy hatrany, misy ny mafy loatra anareo
fandroany aminareo zao ny olona tratra ny fandrika nandritran'izay hoe 950 taona zay. Ny ray tamin'ny taona 770 de zao nareo ndray. Maro ny tafiditra ty amin'ny lalakizon-drasoamasay fa resiko lahatra avokoa mba hiveriny fa nareo mafy loatra ny vato lampy. Karery bebe de inona zany zao ny tokony ho atao? Ka miandry ka aninona moa raha sanatria tsy resy ny fanahy ratsy de malahelo amlaza aminareo fa tsy tiako lazaina akory fa efa azonareo an-tsaina angamba ny toyany ary na zaza de ho ripaka ihany koa satria rafiny ary zarany aza tafavoaka tao mba hoe hamaliny faty. Mifoaza amin'izay ianao fa vonona. Pastera Mahery Tsy izany Mahery fa le nanirakahanao ny asany. malemy ianao ary manana fahalemena be koa. Manginy ianao ry Satana. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana ianao. Any amin'ny farimy rehetra afo ny tokony hisy anao. Tadidinao ve? Tadidinao ianao nangalatra ny volan'ny dadabenao. Tsara ve zany aminao? Mitovitsika, rehefa fahotana de fahotana, na kely na be. Mandidy anao mialahy ianao amin'io vatana hitoeranao io. Vola kely saika hanaovana rakitra tanam-piangonana, nalainao ary nentinao ny lokana niaraka tamin'ny namanao. Dadabenao zay pastera, efa tsy nanana fa tsy vola kely io mbola nalainao ihany. Ratsy ianao, mitovitsika. Andriamanitro, mioery mitady arefo tena manomboka manao déstabilisation spirituelle ty mba tsy afahako mandroso. Hotohizako ve? Hatramin'ny fahotana lalina tsy misy mahalala fa tsy anao de haiko avokoa. Sa iandrasanareo namanao fa olazaiko. Ho afa-baraka tsara ianao amin'izay. Pastera masirasira. Any voaka ianao ry Satana. Andriamanitra de tsy mitsara ny olona milasany raha toka efa nibebahany zany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tompoandriamanitro, ianao ny mahery indrindra, ianao ny mpanjakany lanitra sy ny tany. Be tsara velatsy. Andriamanitro, iny fa mandady amin'ny plafond ary manongotra ny lustre varahana lehibe amin'ny rindrina. Tena ho atorany aty amiko izy zany. Tena raha misy kely de voa marina. Iny indray fa mitsambikina tondratsako. Ny masony mena de mena. Ny vatany lasa mivadika mahisa dy fotsiatsatra. Naka endrika hafa mihitsy. Manamba natony liona nona manolona ny asany. Tompo, arovy ty olona ty. Esory aminy herin'ny ratsy rehetra ary feno ny fahazavanao sy ny fiadananao izy. Maivana Ary misy zavatra latraka avy any anatin'io kitapo volondavenina io Kitapony Mahery ty lasako taty tamin'ny zanakany baiboliny. Ondray, ary tô sary. Ao jereko anaka. Oay, fa tô sarin-drakotondra mangany fosy. Bebe Raseno, izy ianao? Andeha nentsika amin'ny bebe fa eo nareo roa vavy aloha mamitsaritsara eo Zaho matahotra be Avy ety akaiko dia andao ifafaka. Oare. Jesosy, raha zao ny farany dia raiso hanao ny fanahinay. Tena tsy vitako son ty fa aleo fa fazana ranovoasina indray. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, hoako ny fanahy ratsy rehetra. Natao ty ranovoasiny ty ho mariky ny hita masy. Miala amin'ny olona io ianao ry Satana. Mialahy, mandidy anao hiala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mahery, fonjeo Mahery mijaly Mahery Santatra. Andao hiala teto. Misy faravarana zay eo ambany tohatra ao. Misy lalana mivoaka any amin'ny arabe ao. Hitako tamin'ny zananao fikarohana. Andao aingana. Aza manaiky azy zany. Efi-petsiny Satana. Aza mianao an'io ianao pastera Mahery
malaky ianao tadiavy le boaty kely ady farany zao e angakangany afaka minitra vitsy de ho tapisany amy 12 alina ary raha tsy resitsika alohan'ny gadorany amy ray maraina io de tsy misy azo atao tsony azo mandrak'izay io vatana io ao amin'ny efitrano santatra iny andrasy tonga de alaiky zay mihitsy oay loza marina na iny sy le fanahy ratsy ny tanany de nsytonony amin'ny heriny no a iveriny oazay mikotidy manaraka ny tohatra marina tsy nijanona ratsy aty amin'ny farany ambany raha soamasay aiko fa ianao no mitoetra ao amin'io vatana tsy manatsiny io za ihany ty raha nivorafo vavinao vadiny Robert avelaonao ny zafikeliko mialay ianao amy zafikeliko ao e rasy eno loza va tonga de nijambikiny eo ambony lohan'ny Rasy santatra raisiny amy tanany Robert Rasy izy ko manodikodina ny lohany sady tezitra mafy de mafy latsaka ny ivo miloko mainty ary madity de madity tena tsy matejiny kendany ay ambivotra ny aiko ande oloarany amin'io any lavabe sady maloto be masoko reto maiary raisiny rano voasina de ararao ampavany izy misanasana vavy zao ararao tiangany ary anao kosa Noa de nizy mbola variny eto amiko zao de alaivo le boaty kely amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta any amin'ny farimy rehetrafo no misy anao ry Satana kay azo rirana databatra mifirifako ndraisany tamin'ny tentako de nakipila ary to miamalemy izy zany kio fa mitsinjotra nodika zany fa ivoaka ny fanahy ratsy eo anatiny Noa boaty ary vatany voatafiditra eo de itio aingany ay misotranao Andriamanitra va misy rondraraka ihany zany tao ambava ve tena mety teraka zava-doza ny lolo-pony sy ny fo maloto mamela anareo ary mitsodrana anareo roa kely misaotra betsaka kia efa miredareda ny afoko tay fa arotsaka ao amin'izay ve le boaty alefaso amin'izay ary mba any ny saza azy faly afa nisy nandimby ny anadahako Paster Alphonse izy natsoko ny ady tamin'izany fotoana zany za moa nijanona teto ihany fa izy no tany Antananarivo mitsidika matetika izy fa nanomboka ny taona 5 izy ny tsy nandalo tsony nodomandry tamin'io taona io izy fa ny mahagaga de tsy mba niresaka anay momba anao mihitsy izy karaha zao amafisany lohanareo zao kosa aloha tsy vao maika aveo ataonareo fanahinina ny nakaty ka raha tsy adaly iziko aleo nitazonina tsy ambaratelo ko zao misiko de ahoana sany zao natao ka inona moa fa ndaody de tsy manaiky nijanonanao reretintsony kosa aloha ary bebe fa manaraka anay taranaka ao ianao adidinay ianao satria alabaviny dadabe anay zay tena tianay tokoa raha sitraka ao fotsiny bebe de aleo dorana avokoa ny fanaka rehetra ato de ho avadika fiangonana ty toerany ty de tonga de atao ato ny mariazoko sy robiko nga zany moa misy olany misy ohatran'izany aiza indray ve efa miresaka entara ihany aloha ahoana ianao mbola velona kanefa maninona ny tao anatin'ny orona tsara iny sady mbola namaky ny ankehitriny ka fa nivamaso avokoa reny raha iverenanareo jereny iny kasety iny de raky tsara ny Claude François ny ao anatiny pira nalaza tamin'izany fotoana zany zany misiko andramonge ny farana teo Akizon-drasoa Masay nosoratany Eniky ny Kanto novelominy Vantso ony Miajanirina Anjariliva Saloy niaraka tamin'ny Miaja sy Arliva tovy razana mamonjy nandray feo Anjariliva no nanatotosa